Havana alahady fafito amby roapolo volana Jona iraika amby roapolo sy roapolo. Miarabantsika tsirairay avy tonga eto Tranon'Andriamanitra miara-mivavaka sy mitera azy fa tena fahasoavana sy fitahina lehibe izany. Ity alahady ity manko dia alahady farany amin'ny enimbolana voalohany tamin'ity taona iraika amby roapolo sy roa arivo ity. Ity alahady ity koa dia alahady manaraka ny fitsiorerenany iraika amby enimpolo taona amin'ny fahaleovantena ny firenena malagasy. Ary eto tokantranontsika dia fanokanana fanombohana ny taom-pankalazana ny faha-efapolo taona ny koralina maintomany. Koa mamelay anareo miarahaba azy ireo manokana no izany faha-efapolo taona izany. Miarahaba anareo tompo ary mirary anareo ampitongo hatrany ny talenta nomen'Andriamanitra anareo ka nentinareo nanompo azy ary indrindra mitoriana ny filazantsara sy nijoroana ho vavolombelona teo anivon'ity fiangonantsika ity izay fiangonana vavolombelona rahateo. Havana manovana ny fomba-panahy isika dia afaka ny fanompoam-pivavahana. Ho aminareo anie ny fahasoavana ny fandram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mitsangana andeha hiaraka hiongona amin'ny fiderana an'Andriamanitra isika dia hiaraka maty ny salamo fahavalo amby sivifolo, salamo fahavalo amby sivifolo, ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahasivy. Izay dia iredina hira fahaefatra ambin'ny folo andininy voalohany ihany ary ao aorian'ny mivavaka vao mipetraka isika. Salamo fahavalo amby sivifolo, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miobiany Jehova ny tany rehetra, velominy io mira, mampilazany Jehova mokana, dia mokana sy ny feo-firana, amin'ny trompeta sy ny fitsofana ny anjomary, ka mira eo anatin'ny Jehova mpanjaka. Ao hitondroana ny ranomasina izay rehetra ho aminy, izao rehetra izao sy ny tonga eo aminy. Ao hipiatanana ny ditra, ao hiara-iovy ny tendrony tohatry no anatrehany fa avy tsara ny tany izy tsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana sy fahisay. Amen. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina manomboka androana eto anatrehanao izahay mba hideranao fa ianao ny mpahay anay, ianao ny mpanjaka anay, ianao ny tomponay. Andriamanitra tokana, Andriamanitra tsy tompo, Andriamanitra mahery, tompo ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Midera ny fahatsaranao izahay
midera amin'ny fahendrenao, midera amin'ny faharetanao sy ny alehiben'ny fitiavanao anay. Misaotranao koa izahay fa ataonao sitraka izany fahatsaranao rehetra izany. Miaro anay ianao ary mandrotsaka ny fahasoavanao sy ny fitahinao aminay isanandro tsy tapaka. Ka mbola mahakozao anay na eo aza ny zava-tsarotra mandalo ny fiainanay. Izay ihany efa Andriamanitra hitanao ary fantatrao fa tsy mendry izany fitiavanao izany satria betsaka ny fahotanay ka maloto izahay. Koa mifona aminao izahay tompo mpanodrafo aminay manelany iray Andriamanitra dia manatrehanay tompo ary aok'izao vanim-poly fahavarana izao. Ho fotoana izay eo anamay aminao, ampiasanay ny famelan-keloka avy aminao ary hanovozanay fampaherezana sy ny fanavaozana avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjanay no hanononanay sy hanandratanay izao vavaka izao. Amen. Oh,
kristianina ny finoana. Rehefa isika ny hoe tena mino dia hita ny tompo ilay tsy manadino. Ny teny lazainy dia ho tanterahiny ho an'ny olo monjeny sy tiany avana. Ilay fanetsetena momba fankatoavana dia tena sika ny katsy andavana. Izay famelana ao atolotransika dia fahasoavana izany rahasika. Koa andeha ilay inona sy ankatoavana, ireo sitrapony dia tsy mba ho lavina, fa ireny indrindra no antoko no avy mba tena iaina amin'ireo mpianakavy. Andao resay mino azy sika fomeny masoandro izay tena vanika. Ho an'izay masoandro izay mahazo masoandro ny vanika dia reto no asa tolony no antsika avy amin'ny raharaha avy any ivelany, avy amin'ny fohevitsika aminy. Ny mpiandraikitra fohibe sy ny mpiandraikitra fohibe izay nivory ny 9 ka hatramin'ny 17 volana jona 2024 teto Antananarivo dia maniry fisaorana sy fankasitrahana ho anareo mpitandrina, barao mpiangonana ary ny kristianina rehetra eto amin'ny efitsika Mampotantely miampy ifandraisanareo sy ny fikarakarana ny fivoriana izay nitanterahana teto aminareo ny fahasivy ka hatramin'ny 17 volana jona ka hatramin'ny 17 volana jona 2024. Andriamanitra ny fiadanana ny momba anareo mandrakariva amin'ny asa tsara rehetra ho fampandrosoana ny fiangonana. Fa foana tsekory ny fitelezanareo aina ao amin'ny tombo. Ny voaloha Dr. Irako Andriamasoa Mitandrina na manao soa. Ny aveto ny toerana posindray avy amin'ny Filonia. Ilazana ny lolona sy ny dekona ary ireo soliteny isan-tsapana eto amin'ny fitandremana fa androany fa 17 volana jona aoriana amin'ny fampifavahana amin'ny 10 ramaraina no atao fiangonana ny fieveran-draharaha. Ireto posindray ny avy amin'ny sampana. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Araka ny vaovao avy amin'ny sinodam-paritany dia manao izao fanitsina zao. Voalohany mahakasika ny fanadinana ny K6 ka hatramin'ny K8 dia tanterahana amin'ny 20 volana Jolay manomboka amin'ny 7 sasany sy diso eny amin'ny lycée Farabotra. Ny K1 ka hatramin'ny K5 dia 15 volana Jolay ao amin'ny Akany. Ny K9 sy ny K10 dia 15 volana Jolay ihany ao amin'ny Akany. Faharoa, ny lesona nadinana ho an'ny skaj A dia ny lesona voalohany, faharoa, fahatelo ary fahafito, ary ho an'ny skaj B kosa dia ny lesona rehetra anankienina. Fahatelo, tsy mianatra ny sekoly alahady. Fahaefatra, ny volana Jolay fa hifanosina amin'ny fampifavahana ho fanokanana amin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny ara-nanompo tamin'ny tandrina sy ny anfoana. Avy amin'ny sampana lehilahy kristianina. Antsoina isika rehetra mpikambana amin'ny sampana lehilahy kristianina SLT sy ny ao amin'ny Association des Chrétiens Responsables ACR mba ho tonga anaty ny fionana fanao isam-bolana ny 7 volana Jolay manomboka amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny Akany Andriamanjato Risara. Fa amin'ny fotoana io no anatamperahana ny fanavaozana ny birao amin'ny ACR. Araka izany dia antsoina ny komety fifidianana hivory ao amin'ny Akany amin'ny alarobia 30 volana Jona ho avy izao manomboka amin'ny 12 ora sy sasany. Reto kosa ny samihafa raha fisaorana. Misaorany Jehovah fanahiko ary izay rehetra atao anatiny misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah fanahiko ary aza misy adonoina amin'ny fitahiny rehetra izay mamela ny oloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra manolotra raha fisaorana 5 alina ariary ho an'ny fiangonana. Que la gloire de Dieu soit répanue en tout lieu de par ce monde. Raha fisaorana 500 euro ho an'ny mpitandrina menakavy ny kantina ary ny fiangonana. Amaranana ny raharaha dia filazana mantso. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrinesana ianareo fa ny ava malalanay Rambersan Ernest Baptiste de Laurent, officier de l'ordre national dia nasolo ray odiany aminy ny zoma 5 volana Jona lasa teo rehefa ny vahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Rambeloatra Sereno dia Andria Marazahony Irino.
Ny nofony dia hiala ao an-tranony ao andalavaratra ilafy ny talata fahasivy amin'ny roapolo ny volana jona ho avy izao amin'ny sivy ora maraina amin'ny zamboninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny FJKM Mamoitantely alohany ametahana azy amin'ny fahasandrasany ao amin'ny tanety ny fito. Isika fiangonana dia natateraka ny fampahilezana ny fianakaviana raha mipitso fahavalo amin'ny roapolo ny volana jona amin'ny efatr'ora tolakandro ary famotoana eo akaikin'ny poliklinika ilafy. Toy izay no raharavo raha eto am-pelatanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Misaotra ny fahalalan-tserevana namantsika izay asa miandry izay dia famirava atsika menakavy analokoralina maitolany itsika fahitandrazana tratry ny faharakemem-potoana ny filevatena omary dia manona ny fidanan Jesosy Madagasikara sy Madagasikara riavana. Raha atsika koa tratry ity lahady farany sady amin'ny volana fahaenina rahafan'ny trinité antsika amin'ny taona riavana. Dia manamafy ny soana zava-rasitraranareo sady mitondra ny fialan-tsiny manamafy ny fankasitraza mitondra ny fialan-tsiny tamin'ny fandraisana izay nataonareo. Tena nahafa-po ny fandraisana nataon'ny fiangonanay vory teto riavako malala koropaka ihany zay ary rehefa mbolaza tamin'ny lahady androany tena mikoropaka mihitsy mitady ny toerana hivoriana mandray ireo lalonjato latsaka kely dia efa nivezivezy ihany tady sy taroa fa ny brofbe ny tena hoe aloha ataony ambotately izy fa tohatry malalaka ny ambotately ary dia misaotra indrindra atsika fa dia nalalaka ny tety ambotately nanefitra sika tokony vory ny mpihevitra raha ny sabotsy bebe ny folojoro fa nandray kosa ny fivorian'ny mpianakina fobe sy président synodo enina amin'ny telopolo fito amin'ny telopolo rahalahy miaraka tamin'ny rotale sy toniany sampanasa rena donatan'ny FJKM nandritra izay amin'ny maromaro izay nanomana ny sonda lehibe fa sy lehibe ny folo tao any sambava nafahana namarana ny tao ampiasana zay vao mifahana tao ampiasana riavako malala ary dia misaotra eram-po eran-tsaina ny fitandremana eto ambotately zay fa tena afa-po zay mivory tao malalaka ny trano vaovao mifanaka nadio trano ary dia mialatsiny fa somarina sina dia hitanana ny trano sasany dia natavy be le ena zay moavany ambanivory zay fotafota kely teo dia mialatsiny riavaka fa diovina ihany le misy oatra misy tasy kely ihany dia misaotra noho ny ampahalevem-pananareo fitandremana eto ambotately. Amin'ny lahady herin'ny anio kosa nefa ny faharoapolo taona ny fiaraha-miasa hazavaina fa tsy ohatry ny alahady ny mpitandrina koa satria tsy miivo amin'ny pastery fa miivo amin'ny Jesosy dia miivo amin'ireo fiangonana antsika fiangonana tsy hoe pastery rery ny resahanao satria faharoapolo taona ny fiaraha-miasa fa faharoapolo taona ny fiaraha-miasa zany hoe mpitandrina sy ny fiangonana manontolo no zany dia fotoana manokana ifanitsika amin'Andriamanitra. Ela ihany zany roapolo taona zany raha isany raha olona zany riavana efa mifidy dia rak'izany dia ataontsika io zava-dehibe fotoana faharoapolo taona eo amin'ny fitoro maraina ny fitaopavahana voalohany andamin'ny komity azy ary amin'ny folo kosa ny fitaopavahana faharoa riavana mitandrintsika izany matonga zany izy raha ilano zany dia amin'ny fitony voalohany amin'ny folo faharoa ny toran'ny ten'Andriamanitra dia ny brofbe na ny amin'ny fito na ny amin'ny folo brofbe FJKM amin'ny fitora maraina ny filohan'ny FJKM no mitoroteny itsika mitarika ny fotoana ary amin'ny folo ora kosa itsika mitarika ny fotoana mimpanolotsaina ny brofbe rehefa mpianina zaka no mitoroteny dia anao zany mandalina fotoananao eo na fito maraina mizakazaka kely ianao dia miaraka amin'ny président ami na amin'ny folo dia miaraka amin'ny pastery zaka rehefa mpianina dia ianareo koralina moa zany dia pahirezina toatra mety miaraka amin'ny pastery dia mahireza riavana dia tompo anafanany fotsika riavana vory kelytsika fividrarana rehefa aveo misy zavatra raina romonjy atapahana riavana momba ny faharoapolo taona ny fiaraha-miasa misy zavatra tsara fantatrareo mpihevitra raha riavana ka dia zay no antony momba faharoapolo taona tokony mandalo aminareo tokony fantatrareo mba tsy hoe ny fiangonanareo mitaditra aminareo misy lafintsara zay tsara fantatrareo momba ny faharoapolo taona tapahanareo ny faharoapolo taona nareo mpihevitra raha zay no antony mivory ianareo mpihevitra raha tsy ena kory afaka malala zavatra fampahafantarana ny fandaminana sy fanapa-kevitra raina romonja arak'izany mba andeharaka ny tokony ho izy
fandamina maro samihafa momba ny faharoapolo taona liavana aorian'izao fotoana izao mety vitsy antsika nefa miantony maro samihafa fa dia nirafitra amin'ny eo dia eo tsika menakavy liavana dia misaotra manokana nisy da manosy sorobisosy olalay zanaka moisy fa dia manan-janaka tokoa liavana bana lehibe mpitandrina kaiady dia izy menadanina morona ny hira fanety faharoapolo taona foy dia foy ny fotoana nomena azy a hoe andeha mba mpitandrina ny tezainy ndeha mba mpitandrina zanaky ny fiangonana mpiazana tato kolokoloana tamin'ny toeram-panomanana no namorona ny hira dia vita izy da tsara zay amaenga mba tsy ho avaranareo amin'n'lehibe avy dia miezaka sika mianatra an'io zay efa fansairana izy da mafy tokoa nandamina azy arak'izay ka dia misaotra azy mianadahy sika liavana amin'izany talentan'ny tompo azy izany raha pitsitsika zany amin'ny efatrora mamangy ny fianakaviana zay mitona manjoto tonga dia ny polyclinique tsika rapitso ny fotoana hitany kely eo ambany io lay tanàna misy ilay manamanjoriavana alatsinay metina miditra eto anatin'ny fitandrina dia samy mahery afaka malala amin'ny asa fanompona zay miandry atsika isika menakavy sao tsika riavana dia tonga amin'ny fotoana amakina ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra zay araka ny fanekena taloha fanjaka faharoa toko faharoa amby 20 mandeha mifaraka 20 ka hatramin'ny faharoapolo arak'izay hitatsika eo amin'ny fatana fanjaka faharoa toko faharoa amby 20 mandeha mifaraka 20 ka hatramin'ny faharoapolo toizana eo amin'ny fanekena vaovao araka ny korinthiana voalohany toko voalohany mandeha ny fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy korinthiana voalohany toko voalohany mandeha ny fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy ary faharanana kosa araka filazantsara ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo mandeha ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo Matio toko fahaenina ambin'ny folo mandeha ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo menony vakiteny dia araka ivavaka isika saotranao izay Jesosy Kristy saotra noho ny teninao voadika amin'ny tenin-drazanay hainao anay zany Andriamanitra fahasalamanao amin'nay rehetra ary isoranay ianao satria mamatsy isan'andro nahabatana nahapanay anay dia no fanainao masina zay Andriamanitra hamaky ny teny mba hitonga ty anatinay ny teninao petraka ampelantananao koa Jesosy malalo izay hitondra ny fampianarana rehefa avy eo aza veriverina aminao ny teninao raha tsy mahavitana ny valinao azy dia mitenena aminay azy araka ny fombanao Andriamanitra fa tonga iananao izay ny alaratsoanao Jesosy Kristy amen fanjaka faharoa toko faharoa amby 20 andeha mifaraka ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao amin'ilay bokyny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy ary ny mpanjaka nadidy any Filiky mpisorona Seikama zanaky Safana sy Akibora zanaky Milkia sy Safana mpanoratra ary Asaia mpanompo ny andrina hoe mandeha aminareo ka manontania amin'i Jehova ho aso ny vahoaka mba ny Joda rehetra ny amin'ny teny'ity boky vao hita ity fa mafy ny fahatezeran'i Jehova izay mirehitra amintsika noho tsy nenonrazantsika ny teny'ity boky ity hanao araka izay rehetra voasoratra vontsika dia nandeha Filiky mpisorona Seikama sy Akibora sy Safana ary Asaia ka nangany ny Holda mpanjaka mpaminany vavy vadiny Saloma zanaky Tikva zanaky Haasa mpitahiry ny fitafiana fa mitoetra tao amin'ny tanàna ambany tamin'i Jerosalema rahavavy dia niresaka tamin'izy ireo ary oza vehivavy taminy izao nolazain'i Jehova Andriamanitr'Israely lazao ny lehilahy izay naniraka anareo koa aty amiko hoe izao nolazain'i Jehova indro izao ahatonga loza nyty tanàna ity sy amponina eto
dia arak'izay rehetra lazay ny boky novakian'ny mpanjakany Joda satria nahafoy ahy izy ary nandory ditika azo manitra tamin'izay andriamanikafo ka nampatezitra ahy amin'izay rehetra nataon'ny tanany dia mirehetra amin'ity tanàna ity fatezerako ka tsy hosakanana fa ny amin'ny mpanjakany Joda izay naneraka anareo hanontany amin'ny Jehovah kosa nefa dia ambarao amin'ny hoe izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'ny teny izay novakianao satria mino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah raha nandrezay lazaiko ny amin'izay anjo ity tanàna ity sy ny toneto dia tsy andrava azy sy atonga dia ny andravana azy sy ny atongavany ho fanozonana ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao dia izao kosa efa nihaino Jehovah koa indro hangonika any amin'ny razanao ianao ary angonina any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana ary ny masonao tsy mba hita izay loza rehetra ho entiko mamely ity tanàna ity dia mitondra valo many amin'ny mpanjaka izy ireo. Amen. Episy voalohany nosoratany Paoly ho an'ny Kolosiana. Kolosiana voalohany voalohany raisiny eo amin'ny andiny faefatra ka misahatra eo amin'ny andiny fasivy. Kolosiana voalohany raisiny eo amin'ny andiny faefatra ka misahatra eo amin'ny andiny fasivy. Ny anaran'i Jesosy misaotra an'Andriamanitra mandrakizay ny aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao Kristy Jesosy dia nampananana reny anareo ao amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny orenany filazan'i Kristy teo aminareo ka dia tsy latsaka ny fanomesa-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy taontsika izay ampiona anareo ko hatramin'ny farany dia tsy hanamitsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy taontsika. Matoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisina ao amin'ny zanany dia Jesosy Kristy taontsika. Eo am-pitsanganana marana antsika rehetra ao amin'ny filazaon'ny tsara masina araka Matio toko faha-enina-ambinifolo raisiny eo amin'ny fahatelo-ambinifolo ka hatratra amin'ny andiny fasivy-ambinifolo. Matio toko faha-enina-ambinifolo raisiny eo amin'ny andiny fahatelo-ambinifolo ka hatratra eo amin'ny andiny fasivy-ambinifolo. Ary rehefa tonga tany amin'ny fanontany Kaisary Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona dia hoy ireo hoy ny sasany Saolina mpanovatra izy ary hoy ny sasany Elia ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray ampaminany ary hoy izy taminy ka nanao kosa manao ao izy ary namaky Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy Jesosy Andriamanitra velona dia namaly izy ka nanao taminy hoe sambatra ianao Simona Barjona fa tsy no famandrano no nanehoanao izany fa ny raiko izay any an-danitra ary izao milaza aminao koa ianao ny Petera ary ambony ty vatolampy ity no oloko ny fiangonako ary ny vavahady ny fiainantsika tsy arisy azy. Omeko anao ny fanalahidy ny fanjakamy lanitra ka na inona fehezinao aty ambony tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ray masonao manamasina ilay amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Amen.
fahasoavana sy ny fiadana fan'andriamanitra latsika ao Jesosy Kristy tomposika mihitsy. Latsaka revana fa mbola manantitra ny fisaoranantsika fiangonana noho ny moto mahazaka lalana ratsy natolotry ny fiangonana Ambotantely miaraka tamin'ny fitandremana anankiroa hafa Soamanandrariny sy Fenelivesta ho an'ny solapartany Bevara. Solapartany Bevara zay solapartany mafy indrindra ao anatin'ny sahany tsika sady kely indrindra no mafy indrindra. Solapartany osa indrindra raha ohatra ka refesina amin'ny maritrefy mety mazatra ny isan'ny fiangonana, isan'ny sekoly, ny anatsy ny lalana ary sarotra dia sarotra ao anaty amin'ny direkta fobe mihitsy nina hita présidence synodale hotendrina tany ary dia tonga dia amintsika ny fangatahana dia misaotra nareo fiangonana fa natolotra tamin'ny Irlandy io miasa aminy sy narobe izy bata no nanolokana azy dia sorana Ambotantely ny fahalalahantany sy ny fahavozana ry avana Andriamanitra ny amary fitiny fitandremana eto Ambotantely ny amin'izany fanohanana ny asa ny solapartany Bevara izy zany. Ny soratra masina kinantsika toroteny afaka malala dia ny Matteo toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Matteo toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Afaka mamaly fanontaniana tsara kely avy raha tapany faharoa andiny favita ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe inona kay ny vokatry ny finoana eo amin'ny fiainantsika. Mitondra inona eo amin'ny fiainantsika ny finoana, inona no ateraky ny finoana eo amin'ny fiainantsika. Fa meloha ny amantsika izany fanontaniana izany dia ndeo alalintsika ny afaka malala lay perito. Raha toka jairana ny afaka malala ny toetrandro izay iainantsika ankehitriny dia toetrandro izay manome fahafahana ny tsirairay avy. Raha ohatra ka telonjato taona talohan'izao na ndetontsika fotsiny hoe Madagasikara 100 taona alohan'izao na raha ohatra ka jerena amin'ny lafiteratany dia any ny 500 taona alohan'izao dia tsy ny fahafahan'ny tsirairay akory no mibaiko ny fiarahamonina fa ny tombontsoa ny rehetra. Ny tombontsoa ny rehetra izay mahasoa ny rehetra, mahasoa ny communauté zany no mitondra ny tsirairay avy. Ny lefitra eo anatrehany izay mahasoa ny rehetra izay ny tsirairay avy. Ary tsy dia tena zava-dehibe tany aloha zany, tsy dia zava-dehibe loatra izay mety ho fijeriko, izay mety ho mahazaha, fa izay mahasoa ny rehetra, izay iombonana. Ary dia ny taona malagasy raha moa dia nahatakatra mihitsy manao hoe tsy ny tany angeny fady fa ny vava-bahoaka. Izany hoe zava-dehibe ilay feon'ny olona, ilay vahoaka no tena zava-dehibe, ilay fiarahamonina no tena zava-dehibe, tsy ny fomba fijerinao. Fa izay nitranga tateo hoe afaka malala indrindra itsika protestanta, itsika mihitsy no mivoy voalohany ary mitady izany hoe mahazava-dehibe ny fiainana tsirairay. Io tsy hoe inona ny diso na inona ny marina tsy izay fa fivoarana toe-javatra fotsiny io. Dia itsika protestanta no isany mivoy voalohany ary teo amin'ny lafiny ara-panahy mihitsy no hoe ny tsirairay dia tokony andraikitra amin'ny finoany. Io moa voalohany protestanta. Ny tsirairay dia tokony andraikitra amin'ny finoany. Ny tsirairay dia afaka manatona an'Andriamanitra samy rery, tsy misy mpanelanela. Ny tsirairay dia afaka mikolokolo ny venam-panahy ka mamaky ny baiboly sy miditra amin'ny efitrano mankina ary mivavaka. Ny tsirairay dia tokony andraikitra amin'izay heverino mahatsara ny venam-panahy. Ny tsirairay dia tsaraina amin'izay ataony. Izay tsy dia izay loatra akory no moyen âge dia afaka malala. Fa ny fivoarana totsika hoe fa ny tsy fivavahana dia nanova ny fiarahamonina. Ary rehefa miainana ny ara-panahy dia tonga tany amin'ny fiarahamonina dia niroborobo mihitsy aza fantatsika ny droit individuel, ny fihezakazahany zono ny tsirairay. Ary rehefa niditra taty amin'ny taonjato fafitra hoe folo fa valo ambin'ny folo zany ny fanojo tamin'ireo totsika hoe filozofia ny fahazavana dia nomboka ny ady varotra amin'izay ny fiarahamonina ny amin'ny atao hoe zono ny tsirairay. Zoko ny manambady zay tiako vadiana, zoko ny akanjo zay tiako ekanjona, zoko ny milaza ny hevitra kalalana, zoko sy ny sisa rehetra. Ary dia nihitatra ilay zoko. Tsy hoe ratsy akory zany ny afaka malala fa tsara fantantsika fotsiny hoe makaiza ny fiarahamonina. Ary dia lasa ny fanjakana aza tsy maintsy miaro izay zono ny tsirairay izay mihitsy. Dia
hitantsika fa miaritatra zany ankehitriny ary na dia ny hoe rehefa marary mafy aza dia azonao vonoana ty ny taratasy zany teny hoe sondrono fanafody avy rehefa marary mafy dia zoko zany miazon'ny olona zany asa tsy hitalavanavana ny fitokon'ny zon'ny olona manao hoe ny aiko dia efa nanako azoko ny hatrano hoe zoko no bevoka na tsy bevoka tsisy hidiranao zany fa zoko zany zoko ny manara raha tiako alany io sy ny sisa rehetra dia hitatsika fa miroporopo tahaka zany na ny hitatra la izo mahaolobe eto rehefa komalala matetiky fahinambiny folo ty a dia tohatra mampieritreritra atsika am'izany fitarany zotsika izany Jesoa eto Jesoa zay zanak'Andriamanitra mahafantatra ny fisainany olona mahafantatra izay rehetra mety ho eritreretin'ny olona koa aza fa io Jesoa fa nanao domberina feedback io Jesoa fa nanao domberina feedback dia niteny tamin'ny mpianatra ono aho rehefa mba mandeha ny anananany nareo mba hataon'ny olona ho iza re aty andrila tsofony Jesoa ny aino izy ny ainy hafa izy ary nametra-panontahena tamin'ny hoe ahoana moa mba fieritreretan'ny olona eny ahoana moa mba fieritreretan'ny fiarahamonina aty ahoana mba fieritreretan'ny manodidina aty fa zay tena le fieritreretam-pianina zava-dehibe fa mba ahoana ny fieritreretan'ny hafa dia ny eno ny mpianatra Jesoa manapolazaina mahafinaritra be mihitsy ten'ny olona mombanao panompolan'Andriamanitra soatra masina dohary fa zao samana zay fomba jereny anao ny olona zay lay domberina dia hoy Jesoa ahoana azy zany iza re teo mpianatra tena betsaka manaonao hoe Eli zary hoe ino nitsangana maty ny jiosy tsy nahafantatra nantsony hoe réincarnation tsy nahafantatra ny réincarnation jiosy fa nifantarosa dia hoe mety nitsangana maty jiosy manao hoe tena nitsangana maty Eli dia enao nieritreretin'ny olona hoe Eli dia enao koa nieritreretin'ny olona hoe Jaune mpanao batisa dia enao nieritreretin'ny olona hoe Jérémie rehefa malala raha lalinina dia izy reo olona ireo tokotsika miteny mpiana dia izy rehetra folo hoy ny sasany hoe Jaune mpanao batisa ianao raha makatoetra anankiroa ny Jaune mpanao batisa tsika ka nahatonga ny olona ny teneny Jesoa ho Jaune mpanao batisa cousin Germain Jaune sy Jesoa azanak'olo-piravava Jaune sy Jesoa kely zany nenanataon'izy reo lahy reo tsy telehibe dia manahoana dia hoy ny olona manao hoe ohatra ny Jaune mpanao batisa na Jaune mpanao batisa zay nitsangana tamaty mihitsy io na Jaune mpanao batisa mihitsy dia fahalalakely fika atao misy toetra roa zay tia ny mpianatra na tia ny fiarahamonina nandrasana tamin'i Jesoa Jaune mpanao batisa voalohany indrindra dia Esseniana ny antsoina hoe Essenien zany na Esseniana tsy dia tena voataniso amin'ny sohatra baiboly mahazaka atsika ny texte canonique fa anatiny antsoina hoe boky apôkrifa dia misy tantara momba an'ireo atsotsia hoe Esseniana ireo reo vondron'olona niataka nandositra niala tamin'ny fiarahamonina dia nanana fiainanokana hoe zahay dia hiala amin'ny fiarahamonina fa maloto ny fiarahamonina tsy masina ny fiarahamonina dia niataka izy reo antsoina hoe Esseniana dia reo Esseniana reo dia niaina tamin'ny fomba manokana na fomba fisakafo io na fomba mpanambadiana io na ny andavanandro dia hafa mihitsy na fomba mpivavahana dia niataka kely Esseniana io lay nahitana n'ilay soratra masina io lay hita teorina ntsy hoe lavabatony Qumran teorina dia toeran'ny Esseniana lay atao hoe lavabatony Qumran zay nahitana ny baiboly tia taona valonamefapolo sy sivinjato sy arivo teorina dia i Jaune mpanao batisa dia Esseniana riavako dia nadikany hoe Esseniana raha jerenany hoe Esseniana ianao Jesoa dia mitokamoniny Jaune olona mpanderery solitaire tsy dia tena olona miankinakina manolona loatra ary hoy eo ny teny français hoe renfermé somary mikatokatona kely zay ny Esseniana tsy dia tena zava-dehibe aminy fisokafana amin'ny civilisation tsy dia zava-dehibe aminy loatra ny fisokafana amin'ny olona fa ny mahazava-dehibe aminy dia zao ilay fifandraisana amin'Andriamanitra Jaune marina fa nanampianatra fa zao Jaune dia tany ny hevitra mitokamonina dia hoy ny olona manao hoe Jesoa eny tokamonina tany amin'ny efitra efapomando Jesoa mankany any amin'ny tany folo mandrakariva tena i Jaune mpanao batisa io tena i Jaune io izay toetra mikatokatony zay mieritreretin'ny olona ho Jesoa hoe Jesoa dia
olona miataka amin'ny fiarahamonina manao zava-dehibe ny fifandraisana samy reren'andriamanitra ka dia mitokatoka-monina kely fantoena varonjaona dia zao ny avako miraka zay no hitany olona teo amin'ny jesosy dia izy koa manao jaona Paolo Batisa dia olona zay mahitsy fiteny tsy miafiafy mihitsy tahaka ny teny eny Herôdy tsy miafiafy jaona Paolo Batisa amin'ny teny hoy izy mantsy ny farotra manao hoe mpiatsara velatsy nareo ary voranatona azy ny fariseo sy faharadana atao Batisa zay manao hoe izy akoa no naniraka nareo anatona ny atao Batisa ary dia jaona tsy miafiafy mihitsy jaona le avako malala mahitsy fijery jaona ary dia tahaka ny Jesosy koa dia tsy miafiafy mihitsy ny teny ny Herodianina manao amboao tasaman'izany amboao zany zao Jesosy avana tsy nandefindefitra mihitsy nanitsy na ny mpanao politika io na ny mpitondra fivavahana io na ny fiarahamonina io na ny sadiseo io izy mantsy sadiseo manao hoe nareo dia manao ny tranokozo fireniny jiolahy raitsy kobakobo nareo ka manao ny trano fireniny jiolahy ary dia hoy ny olona manao tena mitovitovy amin'ny jaona mihitsy sasa ary tsy miafiafy mihitsy Jesosy le avako malala zaho teotrany dia natokany olona tena manao hoe tena ijaona Paolo Batisa Jesosy ary mety ho tahaka zany koa nefa nijerevany olona fiangonana raha mila manontany zany tsika zao ny fiangonana amin'ny olona manao hoe ataony olona ohatran'iny ary ny fiangonana zao ny olona miteny ny fiangonana ka tena ohatran'ny ranfermera ohatry nareo ohatran'ny tosy manao Facebook ary nareo ohatran'ny misy aminareo araky tsy mijery télé misy aminareo araky ohatran'ny mifady isan-karazany misy aminareo misy olona tsy hoe misy vatantareo misy aminareo mbola mitokamonina sy ny sisa ohatra mbola mikatona loatra nareo movatsy esenianina tahaka ny jaona tohatra zany nareo na misy koana hoe nareo koatra ny jaona ohatra tokony hijoro nareo mahetsetry nareo tokony hijoro nareo tokony hitatatatry nareo amin'ny tsy fahamarina ny fiarahamonina tokony hijoro amin'ny lafiny ara-politika nareo tokony tsy handefindefitra amin'ny tsy fahamarina amin'ny mpitoro nareo tahaka na jaona Paolo Batisa mety zany nanasany io nareo avako malala amin'ny fiangonana tokony tsy raitsy kobakobo nareo teneny ny mpitondra teneny ny tsy mety ataony zany ake jaona Paolo Batisa le avako malala mila pampaheny hoe Jesosy ataony olona ho izy ny teny reny afa mbola tsy dia zay loatra ndraika tsy dia tena enjakenjana tahaka ny jaona na somary miatakataka kely tahaka ny jaona fa tahaka ny Eli dia efa manino indray no Eli dia raha makitsarana tahaka ny Eli ianao dia atiaka zavatra anakolo maraparasina ny toetra Eli dia voalohany dia zao ny fahagagana nataony Eli jaona Paolo Batisa tsy mpanao fahagagana fa Eli mpanao fahagagana inona dikany tatsika lay namitombony Eli ny tavoary ino izy teo ny menaka lay vavitondra tena nanganany Eli maty sy ny sisa rehetra dia hoy ny olona hoe tena Eli sy mpanao fahagagana io ary mahay zavatra be lehibe iraka Andriamanitra io mahay fahagagana io zay Eli io ny olona manao hoe io tiany Jesosy fa tena Eli no miverina maro fa mitoetra faharoa Eli dia tsy zay ihany fa mitoetra faharoa Eli dia zao Eli nandrodana ny fanompontsampy ary tsy menatra sa manao fanampy manao challenge manao défi hitatsika tsara nanaovan'ny Eli ny mpaminany ny bala noesoesony Eli ary dia tsisy nanaovan'ny movaty zay hitanao ny Jesosy dia niandro zany ny olona manao na Eli mariny Jesosy ataony mahita raharah ny mpanompo sampy reo ataony mahita raharah reo fanjakana romanina mampanompo sampy reo ary jereo tsara fa olo ny fanampy izy ary tsy hijanona mihitsy Jesosy raha tsy ringana nareo mpanompo sampy tahaka nanaovan'ny Eli ireo mpanompo sampy ny bala tamin'ny andron'ny Jezebela sy atsika ty amin'ny fotompanjaka ary faharoa dia zao hita tsara fa anao fahagagana tahaka ny izy ary atsika fa mety ho zay koa keny afaka malala no lasa ny olona fiarahamonina amin'ny fiangonana mety betsaka no miandry zany zavatra zany amin'ny fiangonana hoe fiangonana mpanao fahagagana malatsika na tsy manambola le manana manta le manan-karena ny tsy fantatry ny asa tokony olona tsy manana asa tonga dia mahita asa sy ny sisa rehetra miandry mirakina miandry fahagagana tahaka nataony Eli ny olona amin'ny fiangonana mety ampanontany hoe ohatran'ny inona ka iny fiangonana lasa nay amin'ny fiangonana kosa aloha zay matomba ka ny fiangonana dia zao mahazo avancement zahay mahazo karama be mahitotro ny vola miditra any aminay mba ho salamy zahay zay ny antony ivavahana
ataonao izy ary fiangonana ataonao izy Jesosy na koa mety hoe any lasanay andenina ny fiangonana zay zao mahafiangonana mbasy dia tena mamijoro kosa izy aloha mahasaranao fanampy izy amin'ity farantrano ty sy ny sisa rehetra dio ny avana antsy dia zay le kosa ndrenay ka fa tahaka ny Jeremia indray ndrenay hoe Jeremia no veriny io Jeremia dia tany fotoana latsaka izy mpaminana zany izy fa Jeremia dia mpampianatra teolojiana afa-tsy Jesosy mpampianatra tsara mpitoro teny tsara mahay teny tahaka ny Jeremia zao tena mpaminana izy laza niakatra Andriamanitra tahaka ny Jeremia izy fa izao inona votoatin'ny afatry Jeremia fahamasinan'Andriamanitra fahatahorana n'Andriamanitra sy ny fibebahana marina fa niteny zany Eli marina fa niteny zany zao fa matanjaka zany hevitry zany ao Jeremia taminany mibebahana reo fa ho tapoka nke fifalianareo io hoe io avy nge fitsaran'Andriamanitra ho rava nge io tanàna io fa mibebahana reo fa namiverina n'Andriamanitra zao dia miaina nareo zany no votoatin'ny afatry Jeremia mofatsy zany no votoatin'ny afatry Jesosy mibebahana fa tonga aminao fanjakan'Andriamanitra dia hoe Jeremia mpaminany io ary tsy zay ihany fa Jeremia dia olona fandeferana inona tsy nataony olona ny Jeremia nataony olona tao anaty lavaka fatsakana nataony olona tao an-trano ary nefa tereny diny olona aman-trano nikapohany olona ampitondrainy olona zioka sy ny sisa rehetra ary nefa rano dia novonoiny olona ny Jeremia toy ny olona manao hoe ohatra ny Jeremia nefa raha novonoiny olona ary dia faty dia andefitra foana tsy hiteny ary tsy amarina inona na inona dia zany koa hoe manala mety ho jereny olona fiangonana dia ataony olona misy amin'ny fiangonana dia ataony fiangonana ve zany fiangonana zany zao zany aloha dia mandefitra zany kristianina zany fialahana zany dia tsy miteny atao an'izao zany dia manginy ohatra ny Jeremia menakotetety zany dia misoratra toro menakabolaka toro zay Jeremia mpaminany Jeremia nganalolona mihitsy toy ny ondry vonoana ny filahy Jeremia ary hitantsika fa nisasana tamin'ny tsofa mihitsy Jeremia mpaminany dia nitsofana mihitsy tsy namaly Jeremia teny any hoe mitaominao atoboka voatao resinao atobo ary dia mety ho zay koa na lasany olona fiangonana lamintiny hoe dia tsy mamaly za mihitsy zakao zay ao ary dia zany rehetra zany lasany olona tamin'ny Jesosy fa zao levaka malala tsy namaly Jesosy Jesosy tsy teny hoe za kosa aloha tsy Jeremia le olona oka zava fa za tsy elimo raha hoe ampetra tsara fa tsisy fandraisako amin'ny Jaona Mbarobatisa tsy teny zany mihitsy Jesosy na kely varavety ato tsy nandiso ny fomba fijerin'ny olona izy tsy nitsara ny fomba fijerin'ny olona izy nanginy izy fantany zay lazay ny olona fa tsy niteny na inona mihitsy izy satria dia zao le avako malala mety ho marina ary marina mihitsy amin'ny fiainany mitoetra ny Eli dia hita ho aminy mitoetra ny Jeremia dia hita ho aminy fa tsy Jeremia koa izy mitoetra ny Jaona Mbarobatisa dia hita ho aminy fa tsy Jaona Mbarobatisa izy tahaka zany koa fiangonana avako malala mety ho hita eo amintsika renyrehetrareny fa iza ny tokony ho hita eo amintsika dia eo anaty fanontaniana Jesosy aminareo kosa mba manao ao izy nasazo folona fatatsika moa toetra ny Petera fa le ingana loasa foana le Petera tsy miafiafy le Petera manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona io no mamaly fanontaniana ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona ny andika zany avako malala ianao lay Mesia ny Kristy ianao lay voaositra ianao lay mpamonjy ary ianao zanak'Andriamanitra ianao sady mpamonjy no zanak'Andriamanitra fa vaobe zany fomba fitsezany avako malala ianao le mamonjy zao rehetra zao ianao le mpamela hevitra ianao le mamelo rehetra io ianao le sady Eli ny Jeremia ny Jaona ny mpaminany ny mpanjaka ianao le zanak'Andriamanitra ao aminao no misy ny fiainana ianao le rahana sy fahamarinana ny fiainana ianao le fiadanana ianao lay famonjeny sy tontolo zao dia hoy Jesosy matsary Petera sambatra ianao Simona Barjona fa tsy ho fomandranona io zany fa niraiky zay any an-danitra fiavako malala ny finoany Petera ny fanekevonony Petera ary eo ny mamaly lay fanontaniana izay napetrakintsika tany aloha Petera zany nino hoe enao ny Kristy enao zanak'Andriamanitra eto zany Jesosy dia omena fanontaniana izy aminao anio manao hoe
izaka ny fahafantaranao ahy na inona nao lasanao amiko dia misy manao hoe ay lasako aminao jesoa fahagaganana lasako ohatrany nataony ely nona marary a tsy fantako na hoe any lasako aminao jesoa dia zao ampio amin'ny atsarotra tahaka ny Jeremia ampio afatera mafy be izy io tahaka ny Jeremia na tsy fantako tahaka ny Jaona profetisa be hoe ampio mba afaka hiaritra ny zava-manahirana tsy fantako zay mety ho Jesoa toetra ny Jesoa andrasanao fa eto avako malala dia Petera no teny manao hoe enao ilay mpamonjy Jesoa antsika ilay avako malala ny voalohany toetrany dia mpamonjy izy mpamonjy anao amin'ny fahotana mpanafaka amin'izao tontolo izao mpanafaka anao amin'ny sarotra rehetra azonao ianteherana ary zanak'Andriamanitra velona mitoetra ao anatintsika zany Jesoa zany afaka malala izanyny Jesoa anao afaka mamenao zavatra be lehibe Jesoa zay mety ilainao araka ny fantapamahasoanao fa zao aloha voalohany indrindra la Jesoa dia Kristy zanak'Andriamanitra maro fanontaniana asika ny havako inona ny vokatry ny finoany Petera rehefa nino Petera ny fanonjo tamin'ilay Jesoa zanak'Andriamanitra Petera rehefa nanao zany fanekempony zany izy manao hoe Jesoa ianao ilay zanak'Andriamanitra ianao eto aminao koa Kristy zanak'Andriamanitra dia zareo zavatra telo nateraka ny finoany Petera voalohany indrindra dia ho Jesoa tamin'ny manao hoe sambatra ianao ny finoana ny avako malala dia mitondra any amin'ny fahasambarana jereo tsara ny tenin'ny Jesoa tamin'ny Tomasy aza isan'izay tsy mino fa mino fa sambatra kosa zay tsy nahita nefa mino sambatra ny mino ny avako malala ny fahasambarany olona mino zay tsy takatry zao tontolo zao tontolo zao mitady fahasambarana hafa zay manapetra fa mino ny avako malala tena manana fahasambarana rehefa nyteny Petera manao hoe ianao ilay zanak'Andriamanitra ianao ilay mpamonjy ianao ilay fiainana ianao ilay fahavelomana vaovao dia zao Jesoa manao hoe sambatra ianao Petera fa ny faharoa avako malala ny ateraky ny finoana dia ity ho Jesoa mantsy azy manao hoe ianao ny vatolampy ianao ny vatolampy ina dia zany avako malala raha ohatra ka jerena dia matetika moa ny andikadika azy dia ilay amin'ny lafiny eklésiologie foana hoe lohan'ny fiangonana sy ny sisa rehetra tsy maninona zany hoe rehefa mino ny Jesoa anao dia tonga vatolampy rehefa mandray an'i Jesoa ilay tena vatolampy ianao dia tonga vatolampy iny andika zany avaka malala tsy miosina mahatoerana tsy miozongozona na inona mafy ny tafiotra na inona fitsokan'ny fizaham-toetra na inona ny etreketraka zao tontolo zao rehefa mino an'ilay Jesoa zanak'Andriamanitra ianao dia zao mahatoerana ny fonao vatolampy tsy miotsina zay nge mahatonga ny tompony teny manao hoe zao a zay rehetra mino a dia manana fiainana arak'izay tsy miovy Jesoa le avako malala ho zany afaka malala raha mino ianao dia tonga vatolampy tsy Petera ihany ny Petera fa ianao eto koa tonga Petera ka na inona fiakarany vidim-piaina na inona endriky ny fankalan'ny fiarahamonina na inona mety fiseho valanaretina sy ny fitakajahatra maro samihafa dia maharotoerana ny fona tsy mioso aza atao hoe Petera ihany ny vatolampy fa ianao koa vatolampy avako malala satria nge ianao mino e ianao koa keriteny manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona dia manana anjara amin'izany vatolampy zany ianao ka namory ianao ny kely namory ianao ny tanondrika namory ianao ny sambatra tokony efa sambatra ianao le avako malala fa ny fahatelo dia zao le avako malala ny ateraky ilay finoany Petera dia rehefa efana io koa dia raha isitsika mandrakariva amin'ny lafiny eklésiologie na lafa mifenatembola mandrakariva hoe Petera ihany no nomenan'ilay fanalahidy hoe zay vahana ety ambony tany dia vahana ny an-danitra zay idiny ety ambony tany dia tena atsy zay ihany le avako malala no afaka mamela heloka ka afaka mamela heloka mihitsy ianao afaka famelan-keloka amin'ny olona zay nanao ratsy taminao za mamela anao rehefa tsy mamela heloka ianao dia zao mitapesatra amin'ilay olona lay heloka fa mamela heloka le avako malala
mihina zany fahefana zany ankenao ianao hoe nasiana ratsy kahoana kosa mo ianao nge mba nasiana ratsy mpanarary be any ngaanao jeremy mpaminampy hoe felapelana de mangino fa mafelapelana fa marary any koa le foko de tena mba manaytaina fantatry mitompo zany rehetra zany enao koa mba marary anao mba mangino firy ianao koa raha mba tena raha ratsy kristiana tena vakiko tao mivavaka mety onao azany mihitsy koa anao sagatriny zany ianao olonako fa zao rehefako malala rehefa niona tamin'ny tompo ianao de lasa mahay mamely ianao lasa mahay mamely ianao zay le hoe zay vahany ety de vahana any fa tsy hoe faly anao anao hoe za mitsipika any an-tany tana de zao za matanao any amin'ny afo be a azenanao vanao aty ety zay kosao alohanao any amin'ny afo be any salatry tsy misy pino manao an'izany ka malala satria jesosy miteny manao hoe ianao manao vavaka manao hoe mamelany elokay tahak'izay namelanay zay nanao ratsy taminay na zay meloka taminay ianao zany nangataka famelan-kelika de vahany to de zao anjaranao ndray ny mama mieloko ny afo io ny afako malala ero za tsy teny hoe ao ny eloko andriamanitra fa ny afo kosa de tsy avelako ninina ataony eo fa za tsy amely de tsotro za vavaka ny avako hoy ny tompo anao hoe zay mangataka famelan-keloko amiko de efa namela ny eloko ny afo izy de io io fa aza zegeny amin'ny lafiny itsika teo hoe ekleziologie na fiainam-piangonana na amin'ny lafiny fotokonana ihany fa tena nomena andriamanitra fahefana mihitsy ny afako malala tsy hoe eloka ihany io fa amin'ny lafiny zavatra maro samy hafa mihitsy ianao nataon'andriamanitra afaka mivavaka ianao aza mieritreritra hoe pastera ihany ano afaka mametan-tanana de manasitrana eny tokoa amin'ny lafiny fiangonana zay fa na tsy mametan-tanana anao ty afaka mivavaka afaka mivavaka ianao jesosy vao ty olona ty de mivavaka ianao de mon jesosy zany ianao afaka mena fahefanany zany mino ho jesosy manao hoe ny mino a de afaka manasitrana afaka miasa ny fiarahamonina tsy voatery hoe fiangonana kely anao de mitrandrona masina mazava iny tsy kahevitra fa ianao pino de mena andriamanitra fahefana afaka hivavaka afaka hitondrambavaka afaka hitondra amin'ny olona ho afaka eo amin'ny tompo avako malala fahefana zany asa mivokatry ny finono zany iavako malala inona falalahidiny inona ny ateraky ny finono de zao fahasambarana inona ateraky ny finono de zao olona mitoetra tsara na inona taoatra na inona zavatsara na inona lamotoatra maritoera inona ateraky ny finono olona men'andriamanitra fahefana fampamanana revako manara hoe raha mamtaniny amintsika koa fiangonana fiarahamonina hoe iza reny mitanelo eo antsika fiangonana olona manao olo tsika fiangonana jesosy ry avako mitenona hoe eny tokoa ry avako metiny olona ho hita ao amin'ny fiangonana metiny olona ho hita eo aminao jeremy tsy manino zany mety ny olona hita eo aminao eli tsy manino zany mety misy olona mpanompon'andriamanitra eli tsy manino zany avako malala mety hitany olona eo aminao koa jolona mpanao batisa mahitsitsy fiteny tsy manino zany avako malala fa ny tena tokony ho hita zao tontolo zao eo aminao de jesosy tokony ho hita eo lay teny manao hoe ataon'ny olona ho iza moa ataon'ny olona ho iza koa nareo fiangonana ataon'ny olona ho iza ianao pino io aza mijanona ho Eliany aza mijanona ho Jeremiany aza mijanona ho Jona ihany zava-dehibe zany zao aoka ho hitanao hitan'olo eo aminao jesosy zay mahatonga amin'ny Paoly miteny manao hoe hitafio Jesosy Kristy tompo zany hoe tokony ho hita eo aminao ry fiangonana de tsy olombelona tsy olombelona ny olombelona mety miova ny olombelona mifandimo mety miova tsy hoe raha anina no hita eo aminao makaraza vaorabolana izy mety apatera mamono hita eo aminao tsy tsisy azany jesosy ihany no tokony hita eo aminao ry avako malala jesosy rery ihany mandalo Eli mandalo Jona mandalo Jeremy fa tsy zany ny zava-dehibe samy manana famelam-pahasoavany daholo ny olona rehetra fa tsy zany ny zava-dehibe fa jesosy rery ihany tokony hitafinao Jesosy Kristy tompo zay mpamonjy ianao mpamela heloka anao Jesosy Kristy tompo zay nampiavana anao tamin'Andriamanitra
hitafio a Jesosy Kristy tompompiavako malala fa rehefa mino an'izay Jesosy zay ianao mino an'io Jesosy io ianao dia zao azo ny tananao raisina ny fahasamana azo ny tananao raisina ny fahasamana egairavako malala mitakatrozany ary tahaka ny tenenany tompo tamin'ny Petera manao ry Petera novany Jesosy ny anarany Petera Simona ny anarany Petera indre mandeha namaky io dia nisy nanao hoe Simona fa tsy Simona akory Simona fa tsy hoe Simona tsy dia amaky teny loatra Simona mamarina fa Simona vehivavy dia avanteny hoe Simona ihany fa Simona ny eo dia Simona teny anarany Petera Barjona zanaky Barjona fa izao rehefa niny Petera dia niova izy novany Jesosy ny anarany Jesosy manao hoe enao Petera dia matokiry avako malala fa tahaka ny nandrony Petera ny Jesosy o Kristy no nandrony Jesosy kosa ny Petera ho Petera avako malala alao eny ara fa ny tompo dia tianao zay raha jery izy Facebook eto amin'ny anavy zay lafa tamiko misy teny tao manao hoe asa finafinaritra atsika zay rehefa tao hoe Satana dia miantso anao amin'ny fahotanao fa Jesosy kosa miantso anao amin'ny anaranao atena petrehitra zany avako malala Satana dia miantso anao amin'ny fahotanao efa naiky ty zay zany sanadrina tao Satana efa mitaka satria izy mpiapanga zay no asany ko mandeha misolasolana izy zao rehefa tsara velatsy zay no tao vikiviky koa dia miambolao zany dia sanadrina mpiapanga va ino ndray le jejo mpiapanga zany zay Satana zay miasa ko mandeha zany nao vady azy ino ndray le tetan-kaniny tsy vata ino le tsy mahay mizaha io le mafo mety ho zay ny asan'ny Satana fa Jesosy kosa tsy miantso anao amin'izany ka avako malala Jesosy miantso anao amin'ny anaranao Jesosy miantso anao hoe ry Simona Barjona Jesosy miantso anao tsy ny fahotanao mety tsy ny tompo anao fa ny anaranao avako malala enoko fa sambatra ianao enoko fa marina ny finoana maro toerana ianao nahidranahidranaovana ary enoko fa min'Andriamanitra fahefana ianao ka afaka manatao an'Andriamanitra amin'ny fiara hivavaka sika avako Andriamanitra ny zanaka fanamasoa nderanao zahay fa afeninao amin'ny manan-tsay ny sitraponao satria tsy takariny saina fa takarina amin'ny finoana dia rehefa mino anao zahay dia sambatra mino anao zahay marotoerana ny finoana tsy resin'ny fizantoetra tsy resin'ny fiampangany Satana tsy kivy ao anatin'ny fanaratsiana ary tsy ketraka ao anatin'ny etraketraka zao tontolo zao miorona ny finoana ianao Jesosy mpamonjy indreto zahay meno fahefana ka afaka mijoro mavolombelona eny fiarahamonina mitondra ny fitiavanao mitondra ny fifalianao fantsona mampita fifaliana amin'izay rehetra rehetra fahefana menao anay zany tompo nanafatra anay anao manao hoe tonony amin'izay rehetra idiranareo mpino ny fiadanako tompo menao anay zany satria mino zahay dia ampahireto izay kristianina tsiraray avy hitafy anao Jesosy aoky anao Jesosy no hita eo amin'ny fiainanay raha kofiny ranao zahay mba hotsapan'izay rehetra mifanerasera aminay vato aminay ny fahamasinana jereo an-tanindrazanay tompo hitanao ny fampitrana ny fahasairana ny olana miseho rehetrika maro samihafa manampy ny mpitondra isan'ambaratonga ianao manampy ny mpanabe isan'ambaratonga ny mpitandro ny filamina ny mpitondra fanjakana ny mpanabe anivon'ny fiangonana anivon'ny sekoly ny mpitsabo sotrona iambavaka zay rehetra mananadidy manandraikitra misy atsokatrano sotrona iambavaka tompo ataovy ny olona amin'ny finoranao Jesosy velona zanak'Andriamanitra zahay mivavaka zay Jesosy ho an'ireo havany mbola marary misaotra n'olo amin'ireo sitrana sitrano marary Jesosy
fa afak'izay ao no mpianatra anatin'ny fiomanana ny famonadina ny CEP atoato ny BEPC anaraka aorina itrotrona ambararehetreny Jesosy omeno fahazana amin'izay eo mehitraka ny fiainana eo ambary fahasoavana zay fa mino fa tsisy fiainana velana am' Jesosy imbonanay rehefa afaka anampianarina anay manao hoe ho amasinany ho tonga ny fanjakana atao ane sitraponao ety an-tanokany omeonay mianana zaza ary mamelany ay tahaka namelana sebrika taminy ary aza mitondra nay amin'ny farakana fa manafahana anazy ary mampifanjakana siny ary mivoninahitra afaka malala apaha-potoana kely moa tonga tizay hoan'ny korala matolany anino fotoana irana fantatra dia lokatra ny fahefapolotona zareo mba afaka anao ny azakazaka ao anatin'izany fahefapolotona zany ary dia letsika mikotrana zany amin'ny fomba ampiangonana velony amanarana fotoana afaka malala dia fankaravanareo miavana malala amin'ny tompo fankaravanareo ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny saorana voalohany indrindra dia ilay Andriamanitra raintsika izay nitantana ny CMA nandritry n'izay efapolo taona izay. Ny saorana manarak'izay dia ny fiangonana sy ny mpitandrina izay nifandimby, izay nanoro, izay nampianatra mba hanana ny fahendrena ny fitantanana ny korala sy ny fiainan'ny korala mentimolany. Misaotra ihany koa ireo mpanohana izay tsy tapaka miaraka amin'ny korala mentimolany ambotately ihany koa. Ary ny fiteny indrindra dia manarak'izany koa ny mpitarika izay nifandimby sy ny birao nifandimby nandritra izay efapolo taona izay. Manarak'izany ihany koa dia tsy ny kely indrindra farany, tsy ny kely indrindra dia ny mpikambana rehetra izay nifandimby tao anatin'ny izay efapolo taona ny ainan'ny korala mentimolany ambotately izay. Izy ireo no nitoto na fotsin'andro na masaka na teo ny tompo miaraka fa izy ireo no tena nanatanteraka ny asa fandokoana dia izay nilofosany korala mentimolany hatramin'izay hatramin'izao dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny talenta. Misaotra tompoko mankasitraka. Teny fohy no nomeraka dia fanazavana no entiko mikasika ny teny fanefa izay hitantsika io sady hihira am-panahy no hihira am-tsaina koa aho. Izay nitsoahana tao amin'ny kristiana voalohany toko 420 ny andininy 520 tapany. Teny fanefa dia hatramin'izay dia ny birao sy ny vaomiera ara-panahin'ny korala mentimolany ambotately no mandravitra azy, ny fidy sy mandravitra azy dia io zany no novidina tamin'ity jobily fa efapolo taona ity. Fa ny tiako marina dia ny eo amin'ny logo sary famantarana angara zay no ilazana azy. Logo dia tamin'ity isaky ny tao jobily dia misy olona nankinana ny fanamboarana azy. Dia tamin'ity taon'ity napakevitra ny birao fa ampanaovina fifananana lao anivon'ny mpikambana ny logo dia misaotra sy makasitraka ireo mpikambana izay nanay anjara izy tokoa dia nisy ny fitsarana dia izay no natavavoan'io sary izay hitantsika eo io. Ny mpitsara marevy kely fa naka izay solotena tamin'ireo matiamina tamin'ny fanaovan-tsary, naka ny CMA solotena tamin'ny birao, naka CMA solotena tamin'ny tanora. Eo zany no mifidy dia io logo io famantaran'io no voafidy nahazo ny loka voalohany. Izay ny fanarahana koa dia hoe omena loka ny nahazo izany voalohany izany. Koa dia ampifaliana no ilazana amintsika fiangonana fa
Andriamatoa iaza Andriamoratsiresy miangavy anao tompitsanana no nanao ny io logo io sy ny nahazo ny voalohany zany ka dia omena loka izy ny loka no fidirany omena dia tiona FFPM izy ty misy ny firana FFPM sy ny firana fanampiny miaraka moa mazava ho azy amin'ny certificat koa dia an'olota izany zao ho an'Andriamatoa iaza Andriamoratsiresy izahay menagazy solo tena ny birao sy ny korala mainty molaly Ambohidatily. Talenta di tumpo paese ini menurut di bawah kasih tumpo saudara saya no ny fitiavanao sy ny famoramponao fa afaka manokatra izao pampakalazana ny fampolotona ny koralina maintolaly amin'ny fampely zao. Zao raha tompo fa fifaliana mpanantena ianao. Anafatra anay ianao fa ny fiarahana aminao dia saina sy fanahy, fosy fitiavana. Indreny izay tompo mametraka ny fikarakarana manontona izany tompokalazana zany no mba ny fahasoavanao. Mety izay tarika, mety izy andrakotra ny fitahina amin'izay rehetra hoety mandamina ny fahakalazana. Misaotra Jesosy. Amen.
Ambaranaran Jesosy Kristy tompo fa misokatra ny fampankazana ny fahefa-potoana ny korana ny mpindana eto amin'ny fitandremana malala. Preso Jesosy mahasoava Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny filaisana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo sy ny fanamasina ao aminareo. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.